Fantatrao ve fa 700 ny entana anjifa antsika eto Madagasikara dia entana farana avy any ivelany avokoa. Ohatra hoe mila siramamy 5 taonina isa-taona isika ary 800 amin'ireo dia hafarana. Mila savony 5,3 taonina isa-taona isika ary 5,7 amin'ireo dia hafarana. Mila ronono 100 tapitrisa litatra isa-taona isika ary 5,100 amin'ireo dia hafarana. Mila lafarinina 4,3 taonina isa-taona isika ary ny 7,7 amin'ireo dia hafarana. Raha ny lafarinina manokana no jerentsika dia 10,3 taonina isa-taona no vokarintsika eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Afaka mamokatra hatramin'ny 2,4 taonina isa-taona anefitsika, izany hoe tsy mila manafantry intsony. Ny fanjifantsika ny vokatra vita eto an-toerana ihany anefa no ahatongavana amin'izany. Fa toy ny ahoana moa ny fanamboarana an'io lafarinina io? Voalohany, manomboka amin'ny fambolena varim-bazaha na blé. Faharoa, fanangonana azy ireo. Fahatelo, fitanterana azy ireo any amin'ny usine. Fahaefatra, fanodinana ny varim-bazaha ho lasa lafarinina. Ary fahadimy, fitanterana ny lafarinina any amin'ny mpanjifa isan-karazany. Misy karazany 4 moa ny lafarinina. Lafarinina multi-usage izay fampiasan'ny daholobe ao an-trano anaovana ny mofo isan-karazany. Lafarinina boulangère izay ampiasain'ny boulangerie. Farine spécifique izay ampiasain'ny mpanamboatra biscuit sy pâte alimentaire. Ary ny farine complète ho fanamboarana pain spéciaux. Ny usine iray dia mampiasa olona 50 miara-miasa amin'ny mpamboly aman-jatony, miara-miasa amin'ny mpitatitra, miara-miasa amin'ny orinasa maro hafa toy ny mpanao emballage izay mamorona asa aman-jatony ihany koa. Izany hoe aman'arivony no fianakaviana malagasy velomin'ny usine mpanamboatra lafarinina iray eto an-toerana. Maro noho izany ny tombontsoa azo amin'ny fanjifana ny vokatra vita eto an-toerana. Fanohanana ireo malagasy aman'arivony izay miasa ao amin'ilay sehatra, manjifa vokatra amin'ny kalitao tsara kokoa. Fampihenana tsikelikely ny fanafarana entana ka hampitombo ny sandam-bola malagasy. Ary farany, rehefa mitombo ny mpanjifa dia mitombo ny mpamokatra. Ary rehefa betsaka ny vokatra dia mihena tsikelikely ny vidiny entana. Ampirisika anao ary anjifa ny vokatra vita eto an-toerana.